Ireo arseveka sy eveka avy ao anivon'ny eklizia anglikanina eto amin'ny ranomasimbe indiana dia namoaka fanambarana ary manana afatra ho an'ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka amin'izao akatoky ny fifidianana filoham-pirenena izao. Miantso ny malagasy amin'ny maha-olo-pirenena hifidy amin'ny mpanantenana fiovam-piainana ny eklizia anglikanina eto amin'ny ranomasimbe indiana. Nomarian'ny fiangonana eklizia anglikanina eto amin'ny ranomasimbe indiana fa tsy mendrika ho raviravezin'ireo izay tsy mikatsaka afa-tsy ny tombontsoa manokana ny Repoblika Madagasikara ary tsy azo tsinotsiniavana koa ny soatoavana demokratika izay izoan'ny vahoaka rehetra ary eo koa ho tsapan'ny kandida rehetra ny andraikiny sy ny adidiny ho an'ny vahoaka izay mpifidy ny fanambarana. Ny fiangonana eklezia anglikanina eto amin'ny ranomasimbe indiana izay milaza fa mivavaka ary mirary mba olona akamamy fahafahana sy fahamarinana ary fanompoana amin'ny vahoaka sy ny tanindrazana no voafidy. Noho izany, miantso ny kristianina rehetra izay sady olo-pirenena aneo amin'ny alalan'izao fifidianana izao ny toe-tsaina mandala firaisana sy manaja ny asany tsiraray ary ny fahamarinana. Io fahamarinana io dia omban'ny finiavana ny olo-paka fiarahamonina rariny sy malalaka ary mivoatra ny fiangonana anglikanina. Ary amin'izao akatoky ny fifidianana izao dia miantso ny ahatonga ny kandida ho filoham-pirenena Madagasikara ho vonona hiatrika am-pahamarinana ny fifidianana sy ahatsapa fa amin'ny malagasy tsiraray ny Repoblika Malagasy. Ny fanambarana izay mivoaka androany dia toy ny taratasin'ny synode lehiben'ny provansa ny fiangonana anglikanina eto amin'ny ranomasimbe indiana natao tamin'ny Fianarantsoa tamin'ny taona 2014 sy ny taratasy pastoraly ho fanentanana ny provansa iray manontolo hitondra am-bavaka amin'ny Madagasikara dia maneho ny fiarahany mientana ho an'ny vahoaka malagasy manontolo ny eklezia anglikanina eto amin'ny ranomasimbe indiana. Manosy ny fanambarana ireo evekan'ny eklezia anglikanina eto amin'ny ranomasimbe indiana, anisan'izany ny Monseigneur Ranarivelo Samuel John, eveka Antananarivo ary filohan'ny eklezia episkopaly malagasy.